Ny avinan'ny toetry ny andro eny an-dranomasina ny alatsinainy faha 12 ny volana Jona amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny talata faha 13 ny volana Jona amin'ny 9 maraina. Tsy misy ny fampitandremana manokana ho an'ny mpampiasa ranomasina raha ny morontsiraky Madagasikara. Raha ny toetrandrontsika ho an'ny morontsiraka Atsinanana, tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angosy, misy ny orana tandrivon-drahona vitsy amin'ny fiandohan'ny feam-potoana ary omainy zany rehefa mandroso ny fotoana ho avy Atsinanana na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora hatratra 20 kilometatra isan'ora ny tapany avaratra. Anonja be ny ranomasina ary ny avy mionja manodidina ny 2.5 metatra fa idina 2.2 metatra zany rehefa manakaiky any amin'ny faran'ny feam-potoana. Tanjona Angotsy hatrany Manoro omaina amin'ny ankapobeny ny andro ary ho avy avaratra ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny avy mionja manodidina ny 2.4 metatra. Morontsiraky ny Manoro hatrany Taolagnaro isy ny orana tandrivon-drahona vitsy any amin'ny tapany atsimo amin'ny fiandohan'ny feam-potoana omaina kosa ny andro ny any ankafa ary ho avy avaratra ny rivotra ny any avaratry farafangana ka ho 7 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora amin'ny vaomaraina be ary ho avy atsimo kosa ny any ankafa ka ho 7 kilometatra isan'ora. Ho avy avaratra ny morontsiraka rehetra manomboka ny atoandro ka ho 7 kilometatra isan'ora ary mety hatratra 20 kilometatra isan'ora izany rehefa manakaiky ny Taolagnaro indrindra any amin'ny farany feam-potoana. Anonja be ny ranomasina ary ny avy mionja dia manodidina ny 2.5 metatra. Taolagnaro hatrany tanjona Vohimena omaina ny andro ary ho avy atsimona atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Ho avy Atsinanana kosa manomboka ny tolakandro ka ho 7 kilometatra isan'ora ary anonja be ny ranomasina ny avy mionja dia manodidina ny 2.10 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefany Madagasikara kosa indray tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankaboa omaina ny andro ary ho avy atsimo ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 7 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Iovaova kosa any amin'ny faran'ny feam-potoana ka ho 7 kilometatra isan'ora. Tiany mpanonja anonja be ny ranomasina ary ny avy mionja dia ho 2 metatra fa idina miandalana zany rehefa manakaiky any amin'ny faran'ny feam-potoana. Tanjona Ankaboa hatrany amin'ny tanjona Vilanandro ibalika ny masoandro ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora hatratra 20 kilometatra isan'ora ny morontsiraky Melaky sy manakaiky ny Morombe any amin'ny fiandohan'ny feam-potoana ary iovaova kosa any atsimon'ny Morondava ny talata maraina ka ho 7 kilometatra isan'ora. Tiany mpanonja anonja be ny ranomasina ary ny avy mionja dia 2 metatra hatratra 2.4 metatra any atsimon'ny Morondava. Ho an'ny tanjona Vilanandro hatrany Analalava ibalika ny masoandro ary ny maraina dia ho avy atsimo ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora hatratra 20 kilometatra isan'ora any atsimon'ny Mahajanga. Ny tolakandro kosa ho avy avaratra andrefana ny rivotra ka ho 7 kilometatra isan'ora. Tiany mpanonja amin'ny ankapobeny ny ranomasina ary ny avy mionja dia manodidina ny 2.10 metatra. Analalava hatrany tanjona Bobaomby amaranantsika azy ibalika ny masoandro ary iovaova ny fitsoky ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Tiany mpanonja ny ranomasina ary ny avy mionja manodidina ny 2.10 metatra.